Iampita indrindra ao anatin'ny vaovao ara-pinoana isika no tanterahana ny alahady teo ary moa ny ivon'ny fankalazana ny jobily fa 20 taona na mpitandrina ny mpitandrina eo anivon'ny Fjkm Andrainarivo fahasoavana an-dRalambomahay Hendrininosy ho arahantsika avy hatrany ary moa ny akony izay entiny lova ramanantsosa ny Christian Rakotondramanga. Totosan'ny alahady lasa teo ny jobily fankalazana ny 20 taona mampitandrina an-dRalambomahay mpitandrina Hendrininosy mivady eo anivon'ny Fjkm Andrainarivo fahasoavana. Nentina nanamariana zany ny fotoam-pivavahana lehibe. Mitondra fanazavana mikasika izany fotoan-dehibe zany Hendrininosy farin'oro William, tompon'andraikitra amin'ny komita misahana ny jobily 20 taona. Zany hoe efa nanomboka tamin'ny alahady 17 janoary izy ity 2024 ary dia anio 4 aogositra no fanamariana ny ivon'ny jobily ho fideranana Andriamanitra. Ny etsika samihafa moa efa vita izay natao tamin'ny sakafo izay natao tamin'ny espace nitina fa ny ankehitriny kosa dia ny fideranan'Andriamanitra noho izay antony amin'ny maha-jobily azy izay. Ny zavatra tsara marina amin'ity dia ny hoe miezaka ny fiangonana zany hanolotra trano ho an'ny mpitandrina ho fitsinjovana ny fisonono na dia teo hoe mbola misy vity taona ary izay. Ko dia ankehitriny zany dia amin'izao fankalazana n'Andriamanitra zao dia faly tokoa ny fiangonana manolotra izany hanolotra izany trano zany. Ny fotoana manaraka dia ny amin'ny volana novambra ho avy zao, ny 2 novambra izay rana amin'ny synodam-paritany. Ny voalohan'ny volana desambra kosa no fanakatonana tanteraka izao jobily 20 taona mampitandrina an'Andriamatora Lambomahay Hendrininosy eto amin'ny Fjkm Andrainarivo zao. Fa nanamarika ny fotoana ihany koa ny fampiratiana ara-tantara ireo dingana ny tanterahan'ny mpitandrina an-dRalambomahay Hendrininosy teo amin'ny fiainana ara-pinoana. Nozaraina mari-pakasitrahana kosa ireo mpindro nanao ny logo an'ny fankalazana, ny teny faneva ary ny hira faneva.